Tontolon'ny finoana kosa manamarika ny fahefapolo taonany amin'ity taona ity ny sampanasa fitorinan'ny filazantsara na ny AFF eo anivon'ny fiangonana FJKM ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fankalazana ary ny fampiratiana izay ny tanterahana nanomboka ao Maly etsy amin'ny foibe ny FJKM Ravakaradriamanala Somra Samuel. Fampiratiana mirakitra ny tantara ny sampanasa asa fitoriana filazantsara na ny AFF eo anivon'ny fiangonana FJKM tao anatin'ny 40 taona no nitanterahana etsy amin'ny foibe FJKM Analakely hatramin'ny zoma 12 May avy zao. Ny AFF izay efa misy manerana ireo sondadepartamisa 13 eto Madagasikara dia manana anjara andraikitra ny fantarana sy famakisana lay ny finoana kristianina sy ny fametrana ny fiangonana FJKM any amin'ireo toerana lavitra indrindra. Tsangam-baton'ny jobily fa 40 taona araka izany fananganana fiangonana FJKM ao Biro roa ka vola maherin'ny 70 tapitrisa ariary no ilaina amin'izany. Fanangana fiangonana olona, fiangonana trano izany hoe fitoriana filazantsara fanovizana ireo asan'ny misionera dia ny antsoina hoe famakina lay any amin'ny toerana mbola tsy misy FJKM na fampaherezana ireo izay mety manana olana amin'ny asa fitoriana filazantsara eo amin'ny sahan'ny FJKM. Dia fananganana fiangonana trano ihany koa izay tahaka ny atao any Beroa distrika mbola tsy misy FJKM fa tanjona amin'izany tanterahany AFF izany. Mbola tafiditra ao anatin'izany fankalazana 40 taona ny AFF izany dia isy ireo hetsika maro tanterahana mandavan-taona ka ao anatin'izany indrindra ny ivon'ny fankalazana izay ho marena amin'ny alalan'ny kongresy lehibe ho tanterahana any Mahajanga ny 17 ka hatramin'ny 14 septambra ho avy zao. Amin'ny volana novambra kosa ny fantatra fa anatanterahana ny lanonana famaranana fomba ofisialy ny fankalazana ny 40 taona ny AFF.